ambara araka ny fanampahan-kevitra laharana benina 001 2020 izay niraisin'ny birao mpanatanteraka nasionaly ato amin'ny Antokoaba tamin'ny faha 1 ny volana febroary 2024 teo dia ambara fa tsy mpikambana ato amin'ny Antokoaba intsony Andriamatoa Rakotoson Erintsondani ary nisorona amin'ny tanteraka ny zony amin'ny maha-mpikambana azy. Araka izany ny Antokoaba dia miala tanteraka amin'ny izay mety ho vokatra fandraisam-pitenenana na hetsika ataony any ivelany mikasika ny anaran'ny Antoko. Natao teto Antananarivo faharoan'ny volana Martsa 2024. Manao sinia ny sekretera generaly nasionaly.